fitsarana tsy natao hitadina marina fa natao hanameloka. Hoy Pasteur Edouard. Fifidianana ben'ny tanàna ho asarotana ny fahazoana ireo antota-taratasy firotsahako vidiana. Savorivory politika eto amin'ny firenena ny tafika sy ny vahoaka ihany ho afaka handamina izany. Hoy General Désiré Makavelo. Arrivan'ny alatsinainy 17 ny volana septambra taona 2024 manatra ny fiaravana tompoklasy sy tompokivavy tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao makasika ny valin'ny fitsarana tetsy amin'ny tribonaly misanany ady amin'ny fanjakana no isataratsika ny fampalalam-baovao amin'izao ariva izao. Ny tarazoka adiny enina be izao ny amin'ny oran'ny fanomezana voanavoaka ny didy momba ny fitoriana napetraka ny antokotiko Madagasikara teny amin'ny tribonaly misanany ady atao amin'ny fanjakana na ny tafa izany. Nolavina ny fangatahana fanafoanana ny fanapanana voky ny CENI tia kandida ny filora valomanana eto Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy isy kosa ny fampidiniana ho atao manoloana ny dingana manaraka satria fanapahan-kevitra politika no natao noho izany politika ihany no amahana ny olana raha ny fanazavana. Fanadadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny André Arakotomalala. Lavina ary tsy azo raisina ny fitoriana. Io no didina voky ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana. Malona ny fitoriana fitakina ny fanafoanana ny didy fanapahana navoky ny voamera maleo tena misana ny fifidianana manilika ny filomarika Karavalomanana tsy ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Tsy nahafa-po ny didiny voaka ka tsy maintsy isy ny fandiniana ny dingana manaraka ho atao malona izao raha izao hoy ny mpisolo vava. Feno ny profo manamarina sy ilazana fa fanapahan-kevitra politika no natao tamin'ity kandida ity. Saingy izao no didina voaka ny fitsarana hoy ny fanazavana. Zay aloha mazava loatra tsy afa-po amin'ilay izy mihitsy satria tsy araka ny tokony fomba fiseho an'ilay izy kanefa zay tsy maintsy mbola andinika aloha tsy afaka laza avy hatrany eto zay hoe zao dingana fa andinika daholo amin'ny sehatra rehetra fa ny tsy aminazy avy dia ho hitanareo zany zay zavatra inona indray no atao angambany aloha ilay izy zao. Rehefa mitondra zavatra ety amin'ny fitsarana aloha dia matoky foana aloha amin'ny voalohany fa rehefa fahazoanao koa ny tsy makasitraka didim-pitsarana zay no mampatonga ny hoe misy karazana dingana hafa mbola mety azo atao. Fanapahan-kevitra politika no natao noho izany tsy maintsy politika no amahana ny olana hoy hatrany ny fanazavana. Tsy sarotra ny mamaha izao olana izao raha nisy ny finiavana politika saingy inina leviny izany no nolon'olo politika ny mpitondra fanjakana. Ny zavatra rehetrarehetra zay idiran'ny politika dia tsy maintsy politika no amahana anazy. Raha ny fitsarana no idirana politika dia mivoaka ny famarinana. Raha ny any amin'ny CENI ny idiran'ny politika dia mivoaka ny indépendance CENI. Ary rehefa politika no dia tokony ho tamin'ny 1 Ramalahina omaly no tapitra ny 27 voafaritry ny lalàna tokony namoahany fitsarana miady amin'ny fanjakana ny didy momba ity raharaha ity. Efa tamin'ny 5 nefa izany vao nivoaka ary 2 minitra ihany no fotoana lany tamin'ny famoahana ny didy izay nampametra-panontaniana ny rehetra ny amin'ny mety ofisina tsindry teo anivo ny mpitsara mpamoaka didy momba ity olana politika ity. Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia tsy mahagaga ny didina voaka ny tribonaly misana ny ady atao amin'ny fanjakana omaly hoy ny filolevitry ny RMDM. Efa hatramin'izay no nahatsapana fa sarotra na tsy misy mihitsy ny fahaleovantena ny fitsarana eto amintsika indrindra manoloana ny fanapahan-kevitra politika ataony fitondrana tahaka ireny. Fanadadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny André Rakotomalala trany. Efa nampoizina ihany ny valim-pitsarana navoaka ny teo anivo ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana. Tsy natao hitadiny marina ny fitsarana eto amintsika hoy ny rodoben'ny mpanohitra fa natao anameloka ny marina raha ny zava-misy sy ny seho ara-pitsarana teto no araina. Didim-pitsarana nefa indry ka tsy azo adikevitra na dia efa porofo mara zany nentina teo anatrehan'izy ireo fa tsy ara-dalàna ny fanapahana navoaka ny CENI iny. Ny fitsarana eto amintsika ny tsy mahagaga tsy ny fitsarana eto Madagasikara tsy natao hitadiny marina fa natao mitady olona omelohana fa tsy ny marina ny tadiavina ka tsy mahagaga raha ohatra hoe ilay mbola fitsarana eto Madagasikara zany dia tsy maintsy ohatran'izany foana zany no ataony mpitsara eto amintsika tsy mitady hoe inona ny marina zay ny asan'ny fitsarana zay ilana le fanadiadina ilana ny rehetra nefa azo adino fa ny loza dia ity
ny didy avoaka ny fitsarana dia amin'ny anarany vahoaka malagasy. Zay ny tena doza zany zay, ary zay ny mila tandrema, ary ny mpitsara tokony hitandrina ny amin'izay satria misoratra amin'ny anarany vahoaka malagasy ny didy avoaka ny fitsarana. Le vahoaka malagasy ve za raha anotanitsika ny vahoaka malagasy ray manontolo dia hoe mitovy amin'ireny ve ny hevitry ny vahoaka malagasy amin'ny didina avoaka ny fitsarana reny. Mazava ny lahateny nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ny sabotsy teo, tsy maintsy alaina Antananarivo renivohitra na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Efa misy ny lamina napetraka matoa nolazainy izany ho hiatrany ny fanazavana. Ty tsy hoentina amin'ny fatatairana, tsy ohatra ny mpitondra fanjakana atsika ka taitra izy dia mandroso Madagasikara tsy maintsy mandroso izy. Alohan'ny tenenana Madagasikara tsy maintsy mandroso dia efa fantatra aloha inona avy no entina mampandroso ny Madagasikara, zay vao miteny. Ka ohatran'izay tsy toetranay zany zay miteny nefa zavatra tsy ho atao akory, fa matoa zahay miteny dia efa misy fahavononana zavatra ho atao zany zay. Ka zay no itenenanay amin'ny vahoaka malagasy fa eo am-pandaminana sy fifampiresahana izahay amin'izao fotoana izao hoentina manatanteraka ny tohin'ilay zavatra nolazain'ireo ray aman-drenitsika sy ny mpitarika antsika tamin'ny hetsika tamin'ny sabotsy. Io tolakandro io moa dia fantatra fa nisy ny fivorinan'ny katotrano nataon'ireo mpitarika ny antokotiko i Madagasikara sy ny fanoherana andiniana ny dingana manaraka na namafy hatrany anefa izy ireo fa tsy hanolo bato mafana ho an'Antananarivo ary tsy maintsy hitady ny vahaolana malona izao olana Antananarivo izao ny fanoherana sy ny filoha Marc Ravalomanana. Manoloana indrindra izay savorovoro politika eto amin'ny firenena izay dia nitafika sy ny vahoaka ireo ero ireo ihany no afaka andamina izao savorovoro politika eto amin'ny firenena izao. Hoy ny manamboninahitra misotro ronono sady efa ministry ny fiarovana teo aloha ny generaly Désiré Ramakavelo. Lesona efa nisy teto izany ary efa nisy vanim-potoana ny antsoina nitafika andray andraikitra teto amin'ny firenentsika. Hoy ihany ity generaly misotro ronono ity. Tokony samy jery ny ho avy ny taranaka faramandimbo ny rehetra ho hiatrany ny nambarany manoloana izao savorovoro ara-politika izao. Fanadidina. Tsy vao androany no nahitana tsy fampianoana sy fifandroritana eo amin'ny olona ivelan'ny fitondrana sy ny mpitondra teto amintsika. Efa niezaka ny teo anivon'ny fiangonana saingy tsy nahitambokany. Mbola manana mpandelanelana roa isika ahafahana mandamina izao savorovoro politika izao dia nitafika sy ny vahoaka hoy ny generaly Ramakavelo. Efa nandray andraikitra foana ireo manoloana ny olana ara-politika nisy teto ary fotoana tokony andraisan'izy ireo andraikitra izao ho hiatrany ny generaly Désiré Ramakavelo. Ireo hero ireo ihany sisa no afaka mandamina zavamisy ara-politika eto amin'ny firenena izao ho hiatrany ity generaly misotro ronono ity. Amiko mantsiny ao anatin'izao savorovoro ny fahitako azy dia tsy maintsy mitady mpanelanelana na eo amin'ny mpiray-tapo na eo amin'ny mpianaka na eo amin'ny mpivady rehefa tena hoe tsy mifankahatsony dia tsy maintsy mitady mpanelanelana. Za tsy mieritreritra mihitsy hoe mpanelanelana avy any ivelany fa ireo vao mainka mitondra savoritaka fa tsika ato anatiny any. Ny mpanelanelana eritreretika anankiroa. Voalohany indrindra mpitandro ny filaminana. Zay ny mpanelanelana voalohany. Mpanelanelana faharoa ny vahoaka. Ny vahoaka mihitsy no afaka miteny hoe fandaminareo fokozatra asa raha tadidinareo tandraika amin'ny sivifolo fonja minitra dia niteny mihitsy hoe tsy ataonareo mpanao politika takalonaina mihitsy ny vahoaka fa rehefa tsy handray andraikitra nareo dia handray andraikitra zahay. Zay fotsiny zavatra niteneniko na atsapa moa ny mpanao politika fa hoe mijoro mpanelanelana nitafika amin'izao fotoan'izao dia nisy ny fivoriana tao amin'ny hôtel Panorama. Roa andro fotsiny raha hoe tao 7 oktobra ka tamin'iraika amby oktobra nahita vahaolana. Voahaja ny lalam-panorenana, voahaja ny hetaheta ny teny amin'ny 13 Mey, voahaja ihany koa ny hoe fametrahana izao filoham-pirenena. Hitanareo fa ao anatin'izay nge traikefa nge no iresahako an'izany zava nisy teto amin'ny firenena zany fa zavatra mandalo. Tsy mahita mihitsy zany ny fiangonana moa efa niezaka nefa moa tsy nahitana vokatra akory atao. Zay no mahatonga ny tendray hoe mbola misy anankiroa reo na ny vahoaka mijoro mpanelanelana na mitafika sy ny gendarmerie ary ny politika mijoro mpanelanelana. Tsy miandany atsa na miandany eroa hoe anao zavatra hoe anankirotana fa anao zay ampilamina ohatra natao tamin'iraika amby 20. Za tena milaza tsy hoe satria za olona mitafika ny teny zany fa hatramin'izay nge rehefa tena misy savorovoro goavany ohatra
tany amin'ny ataontsika hoe tany amin'ny 570 de tsangana ny voalohalondahy nisy fotoana koa misy nireny hoe tamin'ny général Ramanatsoa nitafika ange natsona mihitsy maeritretra hoe natsona nitafika na général Ramanatsoa général Lemazo général Ramarona raitsy ny fitondrana mijoro le maramila tonga ndray tamin'ndraiky amin'ny 90 mbola nitafika any mbola nijoro mpanelanelany ny zany taika efa mpiainana ny mahatonga iteny zany fa sao de mity mahevitra hafa ndray hoe inona ndray ny zavatra tadiavina am'zany traika efa nisy teto amin'ny firenena zany tsy misy manana tombontsoa amin'nisy nikorontana eto amin'ny firenena ho ihany ity ray aman-dreny ity ka tokony samy hijery ny hoavin'ny taranaka ny rehetra so atoavina mamalagasy ny fampiresana sy ny fampianona ary izany no tokony ampiarina raha tena politika marina no atao eto ho iatrany generaly Ramakavelo. Le politika nge zavatra tenentsona de hoe fitantana mpiainana ny atao hoe politika manomboka amin'ny tenanao zany fitantanam-piainana zany fitantanana ny tanàna fitantanana firenena fitantanana ary vao miteny zany fitantanana zany ianao de tena hoe ny zavatra fototra iaingana amin'ny fitantanana de safidy everiko fa zay rehetrarehetra mieritreritra an'izany hoe safidy zany de safidy ampandroso ampivelatra ahasambatra fa tsy sanatry ny vava ladiny lelo hoe safidy anapotika andrava anindra zay ny fahitako azy ka tena mipetraka amitsy tena mametraka fanontaniana foana hoe de misy sahy safidy ny ahapotika ny taranaka ve tsy fantatro natoka hoe olona tsy niteraka tsisy eritreritra an'izany satria tsika malagasy nge de malagasy ray ny daholy zay ny any fantatro ka hoe tsy tsisy safidy mihitsy ny ahapotika an'ity tokony mba eritreritra ihany tsika marina fa ny fiainana mandalo fa ny taranaka mitoetra ary zay mahatonga miantso tena manao antso avo mihitsy ahy oka mba isy ny filaminana oka mba isy ny fifanajana ary oka mba isy zany hoe fijerevana ny taranaka zany mitaky fahatsapahantena avy amin'ireo mpanao politika ny zava-misy finiavana ametraka filaminana fa tsy korontana amotika no avin'ireo taranaka fa ramandimby ho iatrany ny fanazavana ny tafika sy ny vahoaka ihany no afaka ama izao olana izao izy ireo no nandray andraikitra tamin'ireo krisy ny olana rehetra nandalo teto amin'ny firenena ka tokony samy ijoro mba ilamina amin'ny firenena zany ireo ero ireo ho iatrany ny fanazavana. Fa mialalina ny olana atriany isam-baravarana amin'izao fotoana izao toa tsy laharam-pahamehana ho an'ireo nahazo fahefana nefa izany ny amany olana fa ny ady la politika no to tonga aloha raha tena politika ho an'ny vahoaka no atao dia tsy sarotra ny fifampianona sy ny fitadiavana ny mahasoa ny vahoaka saingy latsaka ambany ireo no ny seza sy ny voninahitra raha ny fanehoan-kevitra fanadiadiana eo amin'ny sarotra ndratsary ny Andry Rakotomalala Atranjy. Potika ny fiarina miasarotra ny fiainana andavanandro noho ny olana eo amin'ny herinaratra sy ny rano na any an-tokantrano na any amin'ny toeram-piasana dia mahita faisana avokoa noho ny tsy fisiana vahaolana mahomby sy maharitra rempotra ny vahoaka mampametra pantaniana ny fiainana ianan'ireo taranaka faramandimby aorina ny harem-pirenena baranainy ny falafosan'ny vidim-piainana eny an-tsena mitady ho lasa aingitraingitra ny fampianaran-janaka satria maro ireo ray aman-dreny tsy mahatakatra intsony ny fampianarana anjanany manana manam-pahaiza ny Madagasikara saingy mantra ambony arena ny vahoaka malagasy mijafajafa ny isa-tokantrano vao mahita arapaka isanandro mitsirepirepy vao afaka mampiana-janaka entsakilany mbola ny ady la politika no mitranga eto fa tsy mba mahay mifanaraka ijery ny hoavin'ny taranaka faramandimby raha misy ny favononana hitondra fampandrosoana ohatra kaiky ny mahazo ny filohan'ny anteny meram-pirenena teo aloha Ramatoa Kristina Razana Mahasoa rehefa nitady ny fomba andaminana ny olana teto niaraka tamin'ny FFKM tahaka izany ihany koa no nahazo ny filohan'ny anteny meran-doholona izay tonga hatramin'ny filazana fa marary saina ity lehibe na androm-panjakana ity rehefa tsy nifanara-kevitra tamin'ny fitondrana ny tsy fifampianona sy ny fitiavana tombontsoa manokana no tena olana goavana amin'ny fanaovana politika eto amintsika ary isan'ny mahatonga ny firenentsika iverimberenana krizy ho iatrany ny fanehoan-kevitra tsisy afa-tsy ny fampiresahana ny fanatonana fa sady ny fanomihaja sy voninahitra no ahitana ny atao hoe maromaritra iraisana satria mifanakalo hevitra inona ny azo ny tanindrazantsika mino fa ataoko hoe ny fito amby roapolo tapitriza malagasy samy mitady an'izany hoe fa tsara-piainana zany na iverinao hoe mpanohitra ny fitondrana samy mieritreritra an'izany isin'ny fandriampahalemana
sy ny fahatsaram-piainana dia amiko dia tsy misy afa-tsy ny fifanantonana fifampiresahana ary matoa ny fahendrena malagasy ny teny maromaro ty raisana misy dikany zany anisan'ny kolotsaina malagasy a fifampiresahana fifandresen-dahatra satria zava-dehibe loatra le hoe fiainam-pirenena amiko a tsy ny adila politika mihitsy a no atafavoakatsika fa ny fampiainona fifanajana raha vo miteny zany fanajana zany ige de hoe tsy le olona ihany ige ny ajanao hoe fa nyrafitra zay misy a ny lalàna zay mifey a zany rehetrarehetra zany mila fanajana daholo a anjaratsika mieritreritra fa tsisy hafamaina amin'ny hoe inona no avin'ny taranaka samy miteraka daholo tsika samy manana taranaka daholo tsika mba eritrereto ihany no aviny zany atao hoe taranaka malagasy tsy afaka iolon'olona tsika eto ambonin'ny tany fa tsy maintsy ao anatiny daholo be a de mba hoy aho hoe na fampieritrretana zany ny ataoko e tena fampieritrretana ary zay moa ny maharay aman-dreny zay mahampanabe ny tena de ny tena hoe ny ahasoa ny ahatsara ny fiainam-pirenena sy ny fifandraisany sa malagasy tsy misy finiavana amaolana eto amin'ny firenentsika fa tao vao maika mamporisika ny sasany iroso amin'ny finiavana ijirijiry tsy fampiresaka raha politika ho an'ny vahoaka no atao eto dia tsy sarotra ny fampiresahana sy ny mifampiaino vao makasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo kosa iamafy ny fahasahiranana sy ny fahoriana ary ny fampitehana eto amin'ny tanàna Antananarivo aoriana kely ao raha mbola izao fitantanana tsy mahomby izao no itoy hoy ny olom-pirenena tsy vitany tanàna intsony mantsy no potika fa simba hatramin'ny toe-tsain'ny mponina mila fanovana aingana sy goavana any Antananarivo amerenana ny asiny mila fandraisana andraikitry ny rehetra ihany koa izany raha ny fanadiadiany ando miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Prince. Tsy misy azo ilazana azy intsony fampitehan'ny firenena indrindra ny tanàna Antananarivo izay renivohitry Madagasikara ho ny olom-pirenena tomponantoka sy tomponandraikitra volana amin'izany mpitandana tsy mahomby anka ny rehetra no mizaka ny vokany raha mitoy zavatra ao dia mitondra ny fampitehantsika ary tena tadio fa toy ny any ambany vohitra be lavitra ny fanjakana mihitsy zany lavitra indrina zany fitenenana Antananarivo tena potika tanteraka foto-zavitra asa aloha simba daholo toe-tsaina koa simba satria samy mandeha ho azy samy titenany daholo amin'izao dia ny fieritreretana no azy zany salany rovina no faty zay fa tsy rovina no velona mandra-pahoviana no velona fa efa mahay rovina no faty zany fa tsy mieritreritra no avy tsony ianao mainga avy any amin'ny mpitondra zany a dia hatraty amin'ny hatrany amin'ny ambara tonga farany ambany eo anivon'ny fitondrana zany hoe hatrany amin'ny fokontany tsy fanajana ny lalàna rehetra dia io no mahasimba ny toe-tsain'ny olona ka mahatonga ny le olona tsy miraharaha tsony zany hoe foto-drafitrasa iombonana zany na ny lalana dia samy manao zay taniny kibony samy manao zay tiany ataony rehetrarehetra dia tena hoe tsy voahaja tsony le zava-misy rehetra eto amin'ny tany amamonina tena simba betsaka zany raha eto Antananarivo ny hoe lehibe indrindra ty Afrika nefa raha ireny ny jerena dia tena hoe mamenatra ihany teny kianja tsika dia kianja lehibe indrindra ty Afrika nefa kianja tsy nahazo fankatoavana ny teny hôpitaly tsika raha zany ACR zany hôpitaly lehibe indrindra taty amin'ny ranomasimbe indiana eto Antananarivo renivohitra misy an'izany nefa tika raha mandeha makany avelany no mitsaby tena nefa hôpitaly lehibe indrindra eto amin'ny Oseany Indiana dikan'izany zany tsy mendrika le maharenivohitra ny Antananarivo mihitsy zany a le maharenivohitra miainga ny fotony fanovana amin'ny alalan'ny fanabeazana sy fampianarana olom-banona any amin'ny seha-pampianarana zany aloha mila tena hoe rafetina mihitsy le fanovana le toe-tsaina mihitsy ny aloha ianao nge raha tena hanovo zany dia ny toe-tsaina aloha ny tokony hovaina toe-tsaina mihitsy aloha ny tokony hovaina mba hahafahana hoe mandroso satria rehefa mandroso ny ara-tsaina dia mazava ho azy tia fandrosoana mazava ho azy tia fandrosoana ny olona dia any mihitsy zany aloha ny amin'ny rafi-pampianarana mihitsy zany mba hahafahany mivoatra ara-tsaintsika dia rehefa mivoatra ara-tsaina mivoatra amin'ny maha olona mivoatra avokoa ny zavatra rehetra ankoatra ireo mila olombalona sy vonona manandrakefa ny fitantanana ny tanàna tsy azo ekena hoa ny olom-pirenena raha olona everina sy atokisana navitra ny malagasy no sakanana tsy hoisy san'ireo kandida hovidiana be ny tanàna tahaka izao miatra amin'ny filoha raha valomanana marika ankehitriny izao tonga dia tsoroky nahitantsika fahombiazana tamin'ny flora valomanana aloha izy iverina ary izy ary nanaka anitry tena mihitsy ny aloha zaho be ny tanàna anarenako an'ireny vohitry Madagasikara ny teniny raha toe za tsy anarin'ny malagasy dia hoe aloha izy lony dia hitantsika eo hitantsika eo ny zavatra zay ataony ny sakatsakana efatra ny tany am-boalohany ane dia efa nisy ary zao mahagaga amin'ilay izy
raha vao iflora valymanana milatsaka dia aindry zareo manakatsakana fa maninona tamin'ny députation izy tsisy naninona mihitsy nenitra teriketra mikanja amin'ny finoana tsisy naninona zany fa maninona raha vao hoe candidat marika raha valymanana anankitriny hoe anao mikanja amin'ny finoana asakatsakanana inona midika ny fahatahorana tokony zava-betsaka mianga avy amin'ny olo-pirenena tsiraray no azona antoka ny sina fanovana eto amin'ny firenena na tsy amin'ny matompo-pahefana feno azy ireo mila fijoroany rehetra ny zava-misy fahatelo andro tsy hafarany ny fiam-pitoana fametrahana ireo antota-taratasy firotsahako fidina ho an'ireo maniry ho kandida ben'ny tanàna isika amin'izao fotoana izao mitoy hatrany ny fametrahana ireo kandida ho ben'ny tanàna avy amin'ny antoko-timany antota-taratasy ho an'ireo komuna manodidina ho an'ny androany dia navita nametraka izany ny kandida avy amin'ny antoko-tiky Madagasikara ho an'ny komuna Talatamaty sy ny komuna Antehiroka tsikatra koa ny fanazavan'izy ireo ny fahasarotan'ny fikarakarana ny antota-taratasy firotsahako fidina na izany na tsy zany manana fanamboavana izy ireo anarenana sy ampandrosoana ny komuna izay irotsahany fanadiadiny andro miaratinina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince maro ireo fahasarotana amin'ny fikarakarana ireo antota-taratasy firotsahako fidina saingy tsy natao ampiemitra izany ho fampandrosoana ny tanàna sy ho tombontsonimponina ho ny kandida ben'ny tanàna tim ao amin'ny komuna Talatamaty betsaka ny olana tsy afana mampandroso ny fotony ka antony tsy maintsy andraisana andraikitra na eo aza ny sakatsakana amin'ny fanasarotana ny firotsahako fidina hoe tena natao fananina mihitsy nasarotana ary misy endrika filambaniny ihany koa ilay izy rehefa tena didina satria tao anatin'ny atota-taratasy notakiana tamin'ny plasako fidina rehetra ny hoe ilaina ny certificat de nationalité izay tsy nisy hatramin'izay moa dia rehefa nahazo an'ilay izy ny plasako fidina rehetra tampotampoka teo tsy ilaina tampoka andreo izy zareo lasa ohatrany hoe kilalonjasa ve zany le raha ataontsika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zany zava-misy ohatrany komuna rehetrarehetra angamba Talatamaty tena miaina ao anatin'ny fijaliana tanteraka iarahantsika malala izany fatapahan-jiro lava fatapahan-drano lava ny resaka sosialim-bahoaka moa zany raha resahantsika fotsiny ataontsika hoe fiakaran'ny vidim-piainana tena miatraika amin'ny vahoaka ray amanontolo ilay izy ny zavatra tiako tenena fotsiny angamba dia hoe fanambingeza be ary goavana ihany koa no ataonay zany ao amin'ny tiako Madagasikara Talatamaty fa fampandrosoana tena izy no ary azo antoka ny fampandrosoana izay ho ataonay ao niaran'ny fahasarotana ihany koa ny kandida tim atao Antehiroka tamin'ny fikarakarana ny antota-taratasy firotsahako fidina zava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny tanora na eo azy izany mba ho fampandrosoana ny tanàna ny Antehiroka izay miaina anaty fasahirana tanteraka ankehitriny tsy azo tazany potsiny raha toy ny fahavoazana ka antony tsy maintsy hijoroana ho ny fanazavana tsy tratra ihany koa ny tanjona raha tsy nisy ny fankatoavana avy amin'ireo mpikatroka ny fotony indrindra ny fiara-miasany rehetra itovizany rehetrarehetra angamba ny loha dia mila ovaina mila tsaraina ny fandriam-pahalemana fa tatoato ihany koa tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nenidina mihitsy ny toetoetran'ny komuna ny fahadiovana sy ny foto-drafitrasa dia tsy hoe izay akory ny lahara-pahameana fa anisan'ireo zavatra tsy maintsy ovaina ny fitantanan-jara ihany koa izay mampimenomenona ny maro hiteny amin'ny tambajotra serasera eny dia ezahanay hitondrana fanatsarana ary hoezahana mba ahafa-ponina rehetrarehetra ao anatin'ny komuna tafapetraka somba tsara tetỳ amin'ny ovay Kambodra ny taratasy firotsahako fidina ho an'ny kandida ben'ny tanàna ny komuna Talatamaty sy ny komuna Antehiroka ny maraina teo nanisy aza ny olana mialona natanterahany zany niaraka nanatitra ireo antota-taratasy tamin'ireo kandida ireo mpikatroka ny fotony miaraka amin'ireo mpanolotsaina prélistre amin'ireo kandida vao ny trangam-piarahamonina ny roso tamin'ny fandravana trano voamaraina teny Alasora bypass ny orinasa milaza ho nahazo ireo ampahatany miisa 3.70 teny antoerana osoka ny taratasy amin'ity orinasa ity hoy ny fitaraina ny ireo mponina misy amin'ireo mponina sasany ihany koa nangataka onitra amin'ilay orinasa milaza ho nahazo ny tany fantatra fa efa nandalo eny anivon'ny fitsarana ary nandresy tamin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo mponina manoloana ity raharaha ity saingy resy tamin'ny fandravana didy manao antsoava amin'ny tompona andraikitra noho izany izy ireo mba hijerena akaiky ity olana ity fanadiadina tamin'ny enora maraina no nanomboka ny fandrodanana trano tetỳ Ankadievo Alasora raha fa tao anatin'ny indray-pimaso ny fananana tokantrano maro
2019-2020 dia efa nisy filazana tety hoe ohatran'ny fa misy miketrika ilay tany ato dia ny zavatra tena mampahonena sy mahatalanjana zany reo olona reo nanana titra boriny amin'ny tany kanefa ny zavatra magaga itsika ve tokony atao QR code ve sa inona le fomba fiasa fa hatramin'izao zany ny eo amin'ny domaine dia mbola mampieritreritra za tsy hiteny hoe tsy atokisana mbola gasy mitovy aminay nareo dia atokisanay fa manomboka izao re aleo mba le feo miferitreretana amin'izay ny asa tanytsika ty sa hoe tsika afaka mahazo tany ray any Palestina na any Irak na ny Chine na aiza mba matahorana Andriamanitra mba harovy amin'izay re tompo ny gasy ray sy ny gasy reny mitovy aminareo io volo mety andalo tany masina levontsika amin'ny tany toerana ifandimbiazana fa tena mampahonena ny ohatr' izao dinionareo fotsiny 4 miliara vao mavita ohatry ty nefa raha vanao anatin'ny ray mpimasy noho n'iny tombontsoan'olo tokana angama tsy rary ny aritso azy ekena ny tranga tahaka izao izay mamotika ny malagasy sao dia efa tsy rariny ny zavatra sahala amin'izao fa zay reto moa nianatra lalàna fa tsy haiko moa tsy misy mihaino loatra le sao tsy haiko lalàna hafa ny nianaranay raha ohatra ka hampiasain'ny fanjakana le izy dia zay ny antsena hoe expropriation pour cause d'utilité publique fa kosa misy condition zay payevanao le olona dia ny valeran'ny zavatra arodanao sy alainao mpitondra raha ohatra ka ny mpitondra dia zay nomena le olona dia proposena izy hoe maninona nareo raha mba mipetraka ary fa ty ny vola sy ny sisa nanamafy ankilan'izany komina Lasora fa tsy nandalo tao amin'izy ireo ny didy mialona natanterana ity fandravana ity antana toetra tokony arahina rehefa misy tranga tahaka izao hoy ny fanamafisany ny didy zay tokony ampahafantarina ny commune mantsy rehefa misy didy tahaka ireny ny tranga atao anatin'ny commune dia tokony mandefa nilay didy par voie d'huissier aty amin'ny commune ny olona zany zay tokony amitanteraka an'izany satria atao anatin'ny commune zay misy anay izy nefa hatreto aloha zany dia mbola tsy nisy zay fampahafantarana ny didy any commune zay fa siosion-dresaka fotsiny no fantatra hoe didim-pitsarana fifanindranana tany amin'ny fitsarana tany zany no natonga an'izy io voalaza ihany koa fa tsy nanana fahazon-dalana anorina nomen'ny commune ireo voakasika ity fandravana androany ity dia ny commune aloha tsy mijabaka amin'ny raha-pitsarana faharoa manarakarak'izay ny andraikitry ny commune zany dia eo amin'ny resaka hoe urbanisme aménagement des territoires zany hoe resaka fanajariana amin'ny tany ny fanomezana ny permis de construire eny amin'ireny faritra ireny misy ny fepetra ara-panajariana zay tokony arahana ary tokony andalo ety amin'ny commune daholo ny olona rehetra zay manam-pikasana norona tamin'iny raha ny fitadidiako ireo trano zay voaravo ireo aloha tsy nandalo tetỳ amin'ny commune ary tsy nisy ny fahazon-dalana anorina zay namen'ny commune Lasora zany mahakasika an'ireo trano hoe voakasika ny fandravana ireo fantatra raha ny vaovao fa efa nandalo eny amin'ny fitsarana ary nandresy tamin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo mponina saingy resy teny amin'ny fandravana didy manao antso amin'ny tompona ndraikitra izy ireo hijeraka ity olana ity eo amin'ny vaovao ny sosialy kosa indray mitoy ny fahatapahan-jiro lavareny sy ny tsifitsindrano manerana ny ankamaroany ireo fokotany eto Antananarivo ho an'ny fokotany Ambohidratrimo manokana izao dia adiny 2 ka hatramin'ny adiny 5 eo ny fahatapahan'ny herinaratra na eo aza izany fahatapahana izany dia ampiarin'ny jirama ny sazy fandoavana 500 amboniny amin'ny vidin-jiro raha tokadilany fepotona tokony andoavana ny facture fanadiadiny Ando Ravony Arso eo amin'ny sasindratsarin'ny Niaro Tanjona tsy nahita mpivoarana fa ny fahatapahan-jiro sy rano ny manerana Antananarivo ary efa zatra miaina zany ny vahoaka ankehitriny mifanesesy ny ora isian'ny fahatapahana ary maharitra ora maro eo izany arak'izany dia maro ny vokatra tsy ateraky ny fahatapahana ka mampitaraina amin'ny mpanjifa izany hatreto mbola tsy misy vahaolana maty paika natolotry ny jirama ao andreo mpanjifany saingy efa miatra kosa ny sazy raha toa ka misy ny fahatarana amin'ny fandoavana ny faktiora indrandray adiny misy ara mihoatra ny adiny 2 adiny 4 maraina adiny 2 dia amin'ny alina koa adiny 2 raha ohatra aloha zany zao ohatrany hoe misy asa tokony ataonao zany dia tsy maintsy lasa miandry aloha rehefa
manao an'li satria tsy maintsy mila jiro anao hoe manao zavatra mampiasa ordinateur ozy ny facture ny vidin'ny jiro sy rano zany a ohatrany hoe ndraindray liza rehefa tapaka dia ohatrany maika somary mitombo kely le montant an'le facture fa tsara klizy hoe rehefa tapaka zany dia tokony mba misy fianany kely beda be mifetsaika an'izany eto na ohatra hoe tadivonao tsara fa na zavatra ary beda be ny simba na amin'ny trondro amin'ny frigo ohatra ny tamin'ity facture voaraina ity dia izay misy soratra an'izay ao anatiny dia izy a tsy le taloha sy ny daty eo sy ny daty tonga zao le izy 11 dia aloha le izy 21 zay no ihany dia tamin'ity izy tsy nasiny an'izay fa sy ny soratra fotsiny tary ambany hoe raha misy fahatarana ozy mifandoavanao jiro dia miakatra 5% amin'ny manaraka ny olona aloha tsy sorena amin'izany daholo ohatran'izao zany anay zao tamin'ny zomantoko ny aloha dia mbola taraiky kely satria ao anatin'ny tsy fandraisan'ny olona vola dia tsy maintsy misy fahatarana kely tsy nijiro ihany ny tapaka fa zara raha mandeha koa ny rano ety vokany tsy vitsy ireo manararoatra rehefa miverina ny rano ka mivarotra izany amin'ny vidiny lafo dia lafo ny rano zao ety aminay ny rano tsy tena hoe mandeha foana hoe isan'andro fa alina be vao mandeha amin'ny 12 alina dia alina be hoana vao mandeha ny fitraikany aloha eo amin'ny lafina hoe ataoko hoe ny indraindray zany ianao raha ohatra hoe tokony mba ataontsika hoe manao zavatra maraina dia lasa tsy maintsy miaritory miandry an'le izy amin'ny alina eto amin'ny Amboditrimo dia matetika tapaka foana ny rano tsy mila milaza takon'iny ianao laza takon'iny ianao tsy misy fa lizy zany a tena marina aloha io directeur vaovao io mihitsy tsy mety satria be karama nefa tsy mahavaha olana raha vao tapaka ny jiro aty aminay dia tsy mandeha ny rano dia milahatra be otrona amin'ny bidô misy ary miaritra amin'ny alina ary rehefa tsy mahazo mihitsy rehefa tapaka ohatr'izao ny rano dia tsisy lera nefa tonga dia voaiko fotsiny popy dia velako andeha zany fa tapahan'izao aloha mangalan'ny olona ny andoha rano 2 arivo isam-bolana tsy ny olom-pirenena no misedra olana noho ny fahatapahan-jiro sy rano matetika sy lavareny fa lasibatra ihany koa ireo orinasa indrindra ireo tsy miankina mivondrona ao amin'ny syndicat ny indostria eto Madagasikara na ny SIM izay nanao antsoaviny ny tokony hijerenina vahaolana maharitra amin'ny resaka angovo angatahin'ny SIM ihany koa ny tokony isiany tety andro mazava sy ny anajanjirama ny ora filazana fahatapahan-jiro. Vao ara-panatanjahantena nisy ny lalao ara-panatanjahantena ny faninanan'ireo tanora avy etsy Ambohimanarina Omalalady atetsy amin'ny kianja Todsoa Anosibe Zaivola nanamafy ny solombavambahoaka ny karakara ity fifanitsanana ity fa zava-dehibe ny hetsika ara-panatanjahantena toy izao mba ahafahana mitaiza ireo tanora izay mandalo fahasahiranana lalina amin'izao fotoana izao fanadihadiana eo amin'ny saritran-dratsariny atahiriny anaranariny nafana ny lalao baolina kitra ny fanandrinan'ireo ekipa avetsy amin'ny boriboritany fahenina teto amin'ny kianjan'ny Todsoa Anosibe Zaivola Ambohimanarina etsika ara-panatanjahantena izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fitaizana ny tanora tsy roana amin'ny fidorohana sy fidonanam-pona ombitelo sy ondy ho an'ireo tanora sy veteran izay nahazo ny amboara no lokana tolotra nandritra izany nanamafy ny solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry fa ankoatrany mahafanatanjahantena ny lalao toy izao dia tafiditra ao ihany koa ny fialam-boly ho an'ny rehetra rehefa faran'ny herinandro toy ny Omalalady izay nanantanterahana ny fifaninanana dia mifanakitelo no natolotra androany ary ondry anakivalo zany moa natao zany dia mba ampifaliana ny tanora ety Ambohimanarina izay ty fanatanjahantena ahafana koa misarika ireo tanora mba ho aty amin'ny ty fanatanjahantena mba ikolokolon'izy ireo ny vatana sy ahafana manana ny saina matsiro mba ialana ihany koa zany amin'ny zava-mahadomelina dia manaraka zany dia hitiny zao vahoaka maro be zao fa sady fialam-boly ho an'ny olona ety aminay zany ny mijery baolina tahaka izao zany dia ao anatin'izany zay fitanam-po zay zany zay fampifaliana ny vahoaka zay zay filazana ny vahoaka zay zany no antony an'io ary eto zany dia tsy miandry hoe ho avy ny fifidianana na ny propagandy
fa mandavataona zany a ny tenanay a dia manokana ny fotoana manontolo ho fanasoavana sy fampifaliana ny tanora sy ny vahoaka ety Ambohimanarina. Misedra olana goavana ny tanora ankehitriny izay sedra lalovan'izy ireo mihitsy no tsy tokony amelana azy ireny toy izao fa tokony ahifanakalo hevitra amin'ireo manam-pahefana. Isan'ny tanjona tafiditra ao anatin'ity fifantsana ity izay natao omaly ity zany mba ahafana manafantatra marina ny fitarainana sy ny olana izay manjo ireo tanora ireo ka ahafana mitondra vahaolana ho azy ireo hoy ny fanazavana. Ny tanora zany dia ny olana lehibe dia tsy fananana asa. Zay zany tena hoe olana be io ihany koa zany a ny olona ty tia farazantena fa nikanja tsy ampy mihitsy zany a nikanja ity a ary akoatra zay a dia tsy ny olana tanora rery fa ny vahoaka dia eo le jiro tapaka lava rano tapaka ny tsy fandriam-pahalemana ny fidanga ny vidim-piainana dia tsy zaka ny tanora sy tsy zaka ny vahoaka mihitsy zany a amin'ny akapobeany izay mbola anaovana antso avo ho an'ny mpitondra io tsy firahinana vahoaka io a fa dia averika any dia hoe misy fotoana ny zavatra rehetra manaparetana ny vahoaka fa misy ny fotoana tsy azaka ny vahoaka izay ntsony a dia tokony andray andraikitra aingana ny mpitondra amin'izao fotoana izao mba hitserin'ny vahoaka sy ny tanora zany a fa tena mijaly ny vahoaka tsy eto Ambohimanarina any a fa manerana ny Madagasikara. Tsy hijanona ny hetsika toy izao fa hitohy hatrany mba ahafahana mifana be amin'ny nomenan'ny fahefana sy ny vahoaka izay tompom-pahefana. Mila fifanohanana ny zava-misy atrehan'ny malagasy amin'izao ary hetsika ara-pahalandanjahantena toy izao no tena ahafana mifanakalo hevitra sy mifampiresaka ary mifampitaiza. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa nandroso fanovana volavolan-dalàna ho an'ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka maro anisa eo anivon'ny antenimera-pirenena ao Tunisie kanefa ao anatin'ny fampelezan-kevitra ity firenena ity amin'izao fotoana izao. Ny 9 oktobra izao no mikasa anatanteraka fifidianana ity firenena ity. Etsy ankilan'izany dia mifototra indrindra amin'ny fanovana na fanesorana ny andraikitry ny fitsarana miady amin'ny fanjakana manoloana ny fitoriana vokatry ny voka-pifidianana ity volavolan-dalàna ity ka antony tsy anekeny ny vahoaka tunisiana izany ka nidina andalambe ho an'ny omaly. Niara-nintana ireo fikambanana maro samihafa sy ny mpanohitra ny fampitona nidina andalambe nanohitra izao fiheverana fa odidijadona ao antoerana izao. Fa ny adiadinina hoentiny Juliana Antsoniaina eo amin'ny sary sindatsariny tahiriny. Hototosaina afaka tapabolana ny 9 oktobra ho avy izao ny fifidianana izay filoham-pirenena Tunisia, kandidat telo ny tokony hifaninana amin'izany ka isan'ireo filoham-perinasa ankehitriny. Nogadraina kosa ny mpifaninana amin'ny taorinana naloran'ireo solombavam-bahoaka volavolan-dalàna nisorana ny fahefana amin'ny fitsarana amin'ny sahana ny ady amin'ny fanjakana hitsara ny fifanoloanana amin'ny fifidianana no nandrehitra ny afo tao Tunisia. Anaratsy ny fifidianana ary anokatra lalana ho an'ny Kais Said irotsaka ho fidiana fandroana izao zava-misy izao hoy ny mpanohitra any an-toerana. Ny amafy ny disadisa ara-politika hatramin'ny nanalan'ny komity misahana fifidianana ireo olona telo avy amin'ny mpanohitra tokony andray anjara amin'ity fifidianana ity dia Imonders Nahidi, Abdelatif Meki ary Mehdi Daimi voafidy tamin'ny fomba demokratika tamin'ny taona 2014 i Kais Said ary nanamafy ny fifehezan'ny fahefana ary nanomboka nanjaka ny didy jadona hatramin'ny 2024 etsika no farita mpanohitra fanonganam-panjakana. Tapitra ny fampalalambo voatsika tompo klasy tompo vavy tamin'izao ariva izao mankasitraka no nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.